amiko fa ny fitsarana anao any azy ka tsy ny politika no hitondrana amin'ny raharaha androany fa ny tena fanaovana satria mantsy safidy ny olona izay mifidia tsy mifidy ny kandidata fa ny mitsaraina androany koa androany zany dia mijoro ny tena amin'ny rabena voafidy asa tantanan'izy anao antsy hoe anao andeha apetraka liberté provisoire no verdict azo tamin'ny alahady teny amin'ny Paky. Nambarany ministèren'ny fitsarana dia sous contrôle judiciaire. Tsy ny tena hoe ary tsy nanao ity satria tsy ilaina vola. Androany maraina nefa dia mamoaka didy vaovao izy doro fa sous contrôle judiciaire ny tena dia manao ansoava andao andeha amin'ny fahendrena tsy mendrika ho an'ny tanànan'Antananarivo ny sy ny ady politika dia filamina fahadiova tanànantenany zay hoentitsika tontanany tanànan'Antananarivo. Za hiatrika satria efa miaingano ny perquisition ho atao an-trano ka dia apetrako tanteraka amin'ny fahendreniny izay manana ny fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena toy an'ny commune urbaine n'Antananarivo ary indrindra ny amin'ny ben'ny tanàna. Manana si panuana ben'ny tanàna Lala Ramanatsoa. Panuana ni ben'ny tanàna Lala. Misy fiantsina amin'izao amin'ireo kombany rototo. Tany filaminana mandamy magnenty satria amin'izao fa ny fampiatsy
Zareo anery place zareo zahay ity petsaka tsara ity tonga dia avy zareo tonga dia nanantona nanao fetsika jilaim-boty jilaim-bava raha zay no azo amikana azy ka zay raha zay le raha tsy mety zay ne niadivana eto amin'ny firenena zay le fitoaram-pefy zay tsy manara-dalàna zay ka io a efa raha mahita fa tsy maintsy tojo ravalimana no mandresy ao samy miaro ny safidy fa trop ary tafaotra loatra ny fanambanibaniny reo a olona reo an'le pomban'ny président Rajoelina sy pomban'ny madame Yarlala be ny tanàna Antananarivo trop mety ve samy manao an'izay atao miaro ny safidiny dia mahita an'izay mandrora manompa amin'ny tanana za zao vao ompa reny ao tsara lehilahy azoko sary ato voarora raha dia vavy io hitany masoko tsara
narorana ty fa manina zay natao an'izany manina loatra efa ela loatra le fanambanimbanina lava isan'andro zay tsy atao an'izany tsy atao an'izany zay zareo mi-influencé an'ilay fidiram-panjakana influencé zareo fidiram-panjakana satria minisy fitsarana mamany zareo minisy faravozana any zareo dia manaiky ve zahay hoe atao an'izany misafidinay non sady apetrako tsara zay lazaiko mitenenina mpanao gazety aza milaza mitiny gazety zay dia teneniko tsara basy vafa zany ny marina mbaranao basy vafa mijery basy vafa jiabijiaby malagasy ny marina mbarao aza ny olonanao satria anao basy vafa marina eny anao zay dia tsara zahay etypolitikahay misafidy aniarana zahay Tudo zahay miaro misafidinay fa tsy sakitendena ankalabato ankalabato non zany miandro zazao sy manana plasy na dia tany aza zazao fa safidiko dia anovako misafidy idiloko misafidy zay la izy skoanao iny Pamilamina ny ety toerana amin'izao raha nisy mifampiaviantsina teo amin'ny fomban'ny kandida Totsiravalomana sy ny fomban'ny ben'ny tanàna Iarolaromanantsoa. Raha ny hita moa ny ety amin'izao dia efa lasa ny ben'ny tanàna Iarolaromanantsoa fa ny kandida Totsiravalomana mbola ety amin'ny fitsarana nosy amin'izao fotoana izao. Tapatsika vetivety ny fampitana ny vatana fa raha misy ny vaovao dia ampita amin'ny vantana eo ihany.